Amin'ny anarany Jesosy Kristy Tompo no erabako anareo zay manaraka ary koa miaino fandarana azo antoka fa navoto amin'i Kristy zay ndraketako ny mpitandrina sofiny riram-boasaona. Koa na aiza misy nareo eran'izao tontolo zao ka manaraka zao fandarana zao ny fahasoavan'Andriamanitra anie ho amintsika rehetra ary ho tanteraka amintsika amin'ny fikasany ary izy no hanampy antsika ary koa anokatra amin'ny fo amamparano saintsika andray ny hafatra sy ny fanazavana ampiorina ny fonontsika ary afantarantsika tokony atao. Koa dia mba azon'Andriamanitra manampy antsika satria ny teniny no azavaina dia izy no amesaina fahendrena fahalalanty mpanotsy masoa ity ary metraka ny teny amvavaka ka dia hivavaka tsika mba hatanteraka izany. Saotra anao zay Andriamanitra ny famindramponao fa noho ny fahasoavanao dia tanteraka zao fotoana zao. Ady misaotra anao fa ndreo olona rehetra zay manaraka miaino zao fandarana zao dia ianao no amesaina fahendrena izy reny hanokatra amin'ny fo ampanasiny sainy. Ary dia menao koa olona zay tsy mahafantatra ny teny malagasy mba hanazava zay malagasy hanazavany zany amin'ireo olona zay liana zany tady famonjena izany. Ka dia hoanao ny dera, hoanao ny saotra, hanao ny voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, saotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Fanazavana menitsika teto dia hoe iza no mandray ny fanamasina ary fanambara tamintsika teto fa tsy angatana akory izy araky ny fiveran'ny olona fa be ny voafitaka amin'io satria raha mangataka izy dia fanaratsy no miditra dia maka ny endriky Kristy mamiova an'le olona hoe lasa mpivambaka atao hoe mpanompon'ny Kristy nefa tsy izy akory fa i Satana dia mampiova ny endriny tahaka ny anjely mazava. Hitantsika zany tao amin'ny Korintianina faharoa toko faha 12 nahitantsika an'izay ary tsara mba hovakiana ihany. Korintianina faharoa toko faha 12 dia ny 13 ka hatramin'ny 15 hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Korintianina faharoa toko faha 12 13 ka hatramin'ny 15 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fa apôstôly sandoka izy ireny mpiasa mamitaka ka dia mampiova ny endriny ho tahaka ny apôstôlin'i Kristy. Fa vakintsika teto io nazavaina tamintsika fa misy olona zany zay Satana ao aminy eo dia lasa atao hoe ira Kristy na apôstôlin'i Kristy fa tsy izy nefa fa Satana no maniraka azy. Ary tsy mahagaga zany fa Satana aza mampiova ny endriny ho tahaka ny anjeliny mazava. Satana koa mampiova miditra ao amin'ny olona izy dia miseho hoe Jesosy satria Jesosy no anjeliny mazava. Ary 15 koa tsy dia zavatra lehibe tsy akory raha ny mpanompony koa no mba mampiova ny endriny ho tahaka ny mpanompon'ny fahamarinana nefa ny farany ho araky ny asany ihany. Hitantsika fa Satana dia mamitaka amin'ny fomba maro samihafa. Maro ireo olona zay ampiasainy ny ten'Andriamanitra Jesosy. Raha namitaka an' Jesosy ngizy dia ny ten'Andriamanitra ihany no ampiasainy fa vadiny kely. Namitaka ny Eva izy ten'Andriamanitra ihany no ampiasainy sangy hovany kely. Tantara no resahako aminareo alohana nozy atsika ny fahazavana ao amin'ny tsotra masina. Nisy lehilahy anankiray atao hoe Patrisy. Izy io dia mitady vady, nangataka mitady vady dia tao amin'ny fiangonana anankiray. Mialatsy indrindra fa dia toronoko mihitsy le izy fa tao amin'ny fiangonana adventiste le zazavavy hitany. Dia vita ny fanambadiana fankalala tsara zay ary satria zava-dehibe le fitoriana le anabavy moa zany dia niteny taminy hoe mila mianatra ny ten'Andriamanitra anao dia atao batisa zay vao vita amin'ny mariazitsika. Dia vita batisa tokoa izy tao amin'ny antoko fivavahana adventiste. Saingy zao le anabavy zany tsy mahalala fa ty lehilahy teika misy fanaratsy ary manova ny endriny tahaka ny anjely mazava le fanaratsy tao aminy. Io tovolahy io mihitsy atao hoe Patrisy io no nyresaka tamiko. Za pasteur ozy mila fanafahana fa hoana hoa za ozy dia mahay toko sy andininy be mihitsy mba mampiasa ny ten'Andriamanitra dia voatrendry ozy hitory-teny eny am-pilipitra. Dia zao ny zavatra mitranga ozy ny olona tsy mahalala fa raha vao hitory-teny ako dia misy ohatran'ny rivotra kely zay mitsioka
fanaratsy izy ozy a tonga atao amiko ato de mitory-teny aho zy toko sy andiny mahay manazava tsara tsy malala nefa ny olo izy fa misy hery makany am'le mpiangona ny olona miaino tsara ozy resy lahatra manaiky fa tsy mahafantatsy izy fa mifindra makany am'zareo a zay tsy tena miorona ny fanahy zay atyataty amiko zany veo a zany ozy ka za ozy mila fanafahana zay ny natonga amy tantaran'zany tany aminao de ahoana koa rehefa mandeha mamango ozy de rana de za mitarika ny olona mangy misy marary na misy maty de tonga amle trano de tonga le rivotra kely mitsoka ozy mitsoka kely zay rivotra de ny olona ozy gaga hoe inony zany rivotra any satria mietsika ny rideau de misy tsioka rivorivotra zany hoe miasa atao amiko ndray zany ozy le fanaratsy de mampahery miteny mivavaka ho an'ny olona ivavaka ozy de zao mahagaga le tonombavaka fa tena mipetraka tsara satana nefa ozy mametraka an'io teny io mivavako mamisaina fa tsy jesosy nafana masina zany veo a ka zay indrindra ozy lasa mamitakolona tety afaka mihitsy ahako doa taminy hoe tam'zany ahako a tsy mbola mpitandrina tsy mbola pasteur tam'zany fa niasa tamin'ny banque BNI na Tananarivo nalakely Antananarivo be se miasa amy BNI banque banky tao Tananarivo ny asako dia tongava ary anao any amiko a niala tany an-trano n'izy hoe ndeho any am pasteur amoana demia niteny taminy le fanaratsy am'zay raha makany ianao a ataonay lasa dala tsy rarako ozy za tsy maintsy miala tsy mila anareo ah fa miresaka zany satria le fanahy ao aminy ao de niteny ray izy lasa mandeha toy le fanahy hoe ataona say voan'ny accident ety anao loza-mpamonovoziny ety anao tsy rarako ozy anaoko maty zay misy anareo lasa ihany izy de rehefa nandeha teny an-danina ndray izy de hoe hitanao tsara nanjoanao fa ataonay miboridana ety anao tsy rarako ozy e za tsy maintsy mandeha tonga tao amiko tamy banky any izy de nresaka tamiko saika tsy tonga tatya pasteur fa ahoana ho a sakatsakanan'le devoly aho sy izy le fanahy miseho endrika hoe maka ny anjely anjendriky ny anjely mazava zany zeo a teny zany ozy de zao nizy oa tsy santra be ny no amoana deminy ato amy banky fa tonga avany an-tranoko anao a raha toandro tsika mirava amiraha veto a de makanytsika de anao ny fotoanatsika de tonga tany an-tranoko any izy rehefa namoana deminy ah izy a de tsy natsaro tena ohatrany safotra zay de nisy feo mivoaka avy ao aminy nisy feo mivoaka avy ao aminy ary zao miteny le zatra ny teny tao fanahy Andriamisara ity io hoe Andriamisara io zany mpanjaka any any ambona de za tsy Andriamisara zany raha fa fanaratsy mandidy anao hiala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta ka zay mbola isomasoma zany hoe misomasoma zany de hoe mbola ilalao mandidy nareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta mivoata ho agny fa tsy mananjara am'ty olony ty nareo de natsaro tena tapoka le patrisy de niteny taminy a niara mamoaka ny demoni tsika zay misika amy rahalahy avoaka ny fanaratsy de niara nandroka an'le fanaratsy zay hoe de rehefa niara nandroko zay a de zao ny nambarany mahita olona fitolà ozy izy miakanjo fotsy iriany lokory ina ny lazainao de zao ny nambarany hoe matinay elahy roantsika fa tsy mahafaty anao izy noho ny anarany Jesosy Kristy avy a Nazareta de nyroana de lasa tsy kelikely ny lehibe ny sitra ny janona teo hitany lahy naovanay lahy fa matinay elahy de tsy matiny zany ianao fa Jesosy Kristy miaro anao noho ny amy rany Jesosy de nyroana farany de lasa le fanaratsy hitanareo fo zao le fanaratsy de mampiovany endrony tahaka ny anjelyny mazava de mahatonga an'le olo lasany hoe ira Kristy na apôstôliny Kristy mamitaky reo ary maro n'olo voafitany tsy mahalala fa ty tovolahy ty nahalala fatan'le izy ary maro zany a ny tsy mahalala ary misy mahalala ihany fa de manao zavatra tsy mety ary zay ny mahatonga am'tere tsy angatahana fa raha angatahana le izy de fitahany devoly le olona satria fangatahana io de tsy mety fa te ataovy zay ahatonga antsika zanak'Andriamanitra afaka am'le ota manandevo afaka am'le olona araky ny nofo miara vomba am' Jesosy niara mataminy
tady tsara ty teny ty zay mihfa miara-maty am' jesosy any no afaka magnota manandevo tonga zanak'andromanitra fa niara-levina am' jesosy niara-natsangana amin'ny finoana fa tsy rehetra maty any am-pasina akory tsia tsy zay fa zay niara-mihiny fa nataon'andriamanitra atao am' jesosy niara-vomy tam' jesosy niara-maty taminy no afaka aminota manandevo maty aloha taloha ka rehefa mihiny fa miara-nitsangana am' jesosy araky nyvoalaza Efesianina toko faharoa Efesianina toko faharoa ny andininy efatra ka hatramin'ny fahaenina Efesianina toko faharoa andininy efatra ka hatramin'ny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe fa Andriamanitra zay manan-karena amin'ny fahandram-po noho ny lehibe ny fitiavana zay nitiavantsika na dia fony mbola maty ny fahadisoana asika dia navelona antsika niaraka tamin'i Kristy fa soavany namonjena anareo ary niara-natsangana isika ka niara-napetrana ny any an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy fa soavany namonjena antsika amin'ny finoana tsy avy amintsika mihitsy araky voalaza eo amin'ny Efesianina toko faharoa andininy varsiny sivy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Efesianina toko faharoa andininy varsiny sivy fa fahasoavany namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra tsy avy amin'ny asa fa andreo misy mirere fanomezan'Andriamanitra io fahasoavana fantan'le fon'ny olona fa tena mitady tena mikatsaka dia miasa Andriamanitra manatanteraka amin'ny famonjena zay natonga ny teny hoe vakitsika ihany Korintianina faharoa toko fahadimy andininy fito amby folo sy ny valo amby folo Korintianina faharoa toko fahadimy andininy fito amby folo sy ny valo amby folo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo koa raha misy olo ao Kristy dia olombavao izy efa lasa ny zavatra taloha ndreo fa tonga avao reo sandretrany dia avy amin'Andriamanitra sandretrany dia avy amin'Andriamanitra zany sika eo mamitaka hoa Satana tantara anankiray indray no resahako aminareo nisy zazavavy anankiray hoe Asina izy io zany nandeha nivavaka tamin'ny atoko-vavana anankiray satria nahoana moa izy io zany fa nerasera tamiko do ny reniny hoe aza mandeha miaraka mivavaka amin'io paster io anao fa io paster io miangona sabotsy akabiazanao rehetra miangona lantika ianao rey ve miangona sabotsy eto amin'ny fianakaviana dia nandeha tana fiangonana hafa izy raha tonga tany amin'ny fiangonana naleny io izy dia nangataka ny fanamasina vavaka mafy mihitsy mba azo ny fanamasina araky ny fanambarana tapoka teo dia niteny amin'ny teny tsy fantatra izy teny parler en langue moa izy amin'ny teny frantsay teny amin'ny teny tsy fantatra faly ny mpiangona nandray fanamasina asany dia izy koa faly fa hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra miteny tsy fantatra io moa amin'ny teny baiboly dia hoe teny pirenena araky voalaza mbola zavatsika ny arinany dia rehefa tonga tany an-trano izy dia nazava tamindray nandray fanamasina ary neny dia falifaly aliny zavatra nitranga nefa dia zao loza fa afaka telo volana amin'ny 12 alina izy mifo ny olona mbola matory dia mihira mafy be teneniny reny oriasina amin'ny 12 alina nge zao izy ka ny olona mbola matory dao manampitabolo anao ianareo ny tsy te hira fa mifanamasina mampihira zay zany zavatra nambara ny hira mafy hira-pivavahana io tsy faly daolo mandidina rehetra nefa tsy azo ny tenenina mihitsy izy tatyarina nefa dia zavatra nitranga dia zao ndeha hivoaka ho any amin'ny WC izy rehefa ndeha ho any amin'ny WC izy tsy afaka mifototra ny tongony hipetraka io amin'le siège mipetraka eo amin'ny fipetrahana angamy tsy afaka mipetraka fa nienjana ny tongony dia niantso izy orineny eo za poritra be nefa tsy afaka milefotra ny tongotro dia ndany hoe mipetraka etsy amin'ny fauteuil etsy dia mipetraka teo amin'le fauteuil izy mipetraka ndany amin'izay mivoaka tsy nety nefa sorony akanjo dia mivoany dia rehefa avy eo mandro dia nivoaka izy dia avy eo nandro ny zavatra nitranga dia ina ny natonga an'izany izy nefa ndraza fa nandray ny fanamasina ny zavatra nitranga amin'izay dia zao manomboka ny teny rasy izy miady ao amin'ny olona ao an-trano nahita an'izay ny reniny dia nitantara tamin'ny olona dia zao ny tenin'ny olona hoe ndana maka mpiandry mba hivavaka ho azy mpiandry io moa zany raha my baiboly milamy finanazavana azy dia pasteur nilaza tamin'ireny ny olona mba haka hoe haka mpiandry atya Madagasikara ny atao hoe mpiandry dia tsy mba pasteur fa olona hafa
ny ataony hoe mpiandry de olona mpamoaka demini, olona mpamangy de mivavaka ho an'ny olona zay marary raha ohatra voan'ny demini any de zay ny fiheveriny hoe mpiandry. Nefa ny mpiandry io amin'ny teny frantsay de pasteur. Ao amin'ny Efesiana toko fahaefatra andindraiky amby folo mantsy izy io. Efesiana toko fahaefatra andindraiky amby folo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary izy nanome ny sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra. Eto zany a io teny io hoe mpiandry io amin'ny teny frantsay izy de pasteur, kanefa afana ny ilazan'ny malagasy azy. Efesiana toko fahaefatra andininy ndraiky amby folo. Ephésiens chapitre 4 verset 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ephésiens chapitre 4 verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Mazava tsara eto, fanao te mpiandry de pasteur, mpiandry pasteur. Eto amin'ny Madagasikara, malagasy, mpiandry tsy pasteur aminy fa olona zay voatendry hamoaka demnia mivavaka ho an'ny marary, zay ny ataondrareo hoe mpiandry. Fanditro mihitsy le izy. Ka de naka-mpiandro zany ny renin'ilay zazavavy hiasa am'le amoaka ny demoni amin'ny zanany vavy, satria hita fa tsy fanamasina ny tao aminy, nangata kitry fanamasina, ay fanaratsy niditra tao. Tongoaro ny mpiandry. Le milazainy hoe mpiandry dia miakanjo fotsy, misy fito izy, de nanomboka namoaka ny demoni, nandroaka ny demoni. Zay zany zavatra andranka, niasa namoaka. Rehefa namoaka de ganga zareo fa nivadika nanao teny tsy fantatra zazavavy, de nanondro tondro an zareo. Nanao teny tsy fantatra de raha vo niteny amin'ny teny tsy fantatra de niteny koa raha mpiandreo, sotra n'Andriamanitra raha vavy mantsy any reniny, fa nandray mifanamasina ny zanakao fa miteny amin'ny teny tsy fantatra. Tsy fantatry ny olona misy hoe inona ny zavatra nitranga, fa faly reo mpiandro de lasa. Re olona milaza hoe mpiandro, lasa reo. Kanjo voalasa kelikely de mivadika teny malagasy indray a, ny teny'le zazavavy, hay izy a manopa n'le olona milaza hoe mpiandry, nopainy daholo reo. Eo le reniny voagaga hoe zany ve ny olona mandray ny fanamasa atao olona miteny ratsy manopa. Izay le ny tonga nyresaka taminareo hoe ny fandraisan'ny fanamasina nge tsy angatahany, fa mivavaka nataon'olona de mangataka, tsy izy zay. Fa miditra amin'ny fanaratsy, zay navoan'ity zazavavy ty, zay koa navoan'le tovolahy anankiray zay nataontsika hoe Patrice. Fa voazana lehibe, ary de nampalahelo io zazavavy io, araka ny tantara satria ny reniny zany a dia mpiara-miasa amin'ny zandriko. Ary zay zany ny fahavoazana. Ary ka zay no mahatonga ny hoe ahoana mana iza no mandray ny fanamasina. De averiko a manohy ihany tsika ny fanazavana, iza no mandray ny fanamasina. Asan'apôstôly toko fahatelo. Zafady asan'apôstôly toko fahatelo ny andininy 7 sy ny 20. Asan'apôstôly toko fahatelo andininy 7 sy ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Koa mibeba ianareo ka miverena amonona ny fahotanareo, mba ho ao zay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrian'ny Tompo, ary mba hanirahany ny Kristy voatendry ho anareo dia Jesosy. Fa nazavaitsika tany amin'ny laharotany fa le fanamasina tsy va Jesosy Kristy tonga amin'olona amin'ny alalan'ny fanamasina. Ka eto antsonany olona mibeba ianareo ka miverena hamonona ny fahotanareo. Eto hoe mibebaka de miala amin'ny faratsiana, miala amin'ny fahazaran'ny ratsy rehetra, miala amin'ny zao tontolo zao, ino an' Jesosy, andray famonjena amin'ny alalan'i Jesosy. Beba anareo, ary mazava tsara eto hoe mba hamonona ny fahotanareo, mba ho avy zay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrian'ny Tompo, ary mba hanirahany Kristy voatendry ho anareo dia Jesosy Kristy. Hitantsika amin'izany fo zao ny fanamasina dia
tsy tonga amin'olona raha tsy min'olona mibebaka nino le olona de tonga amin'ny fibebahana mazava tsara misy olona tsy tonga amin'ny fibebahana de saina mangataka amin'ny fanamasina fotsiny am'izao azay le fagnatandrany na tonga ny satana manararoatra ny olona miditra am'le olona de mamitaka maka ny endriky ny anjely mazava lasa atao hoe apôstôliny Kristy nefa tsy izy zay na tonga an Jesosy ny teny hoe isy zany mpamina ny sandoka sy Kristy sandoka. Asan'ny apôstôly toko faharoa mazava tsara ny fanazavan'ny apôstôly Petera hoe izy zany mandray ny fanamasina. Asan'ny apôstôly toko faharoa ny andininy enina amby telopolo ka hatramin'ny valo amby telopolo nirotsaka ny fanamasina tamin'ny andro Pentekosta tamin'ny andron'ny apôstôly de nitory ry apôstôly amin'ny teny pirana samihafa ary nitory tamin'ny jiosy zareo azao hoe Petera voalaza nitory ny nazava fa tsy mamidivay akory reo olona zay miteny amin'ny pirana samihafa zao ary voalaza amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Asan'ny apôstôly toko faharoa andininy enina amby telopolo ka hatramin'ny valo amby telopolo. Koa aoko ho fantatry ny taranaky Israely rehetra marimarina fa iny Jesosy nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana iny de efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Mitory apôstôly fa Jesosy le nomboana de izy no nataon'Andriamanitra tompo sy Kristy. Ary raha nandray zany ny olona de voatsindrona tampony ka nanao tanin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe ry rahalahy ina no ataonay. Niasa amin'ny fanamasina rehefa nitory ry apôstôly nitory Petera de voatsindrona tampony reo olona jiosy ny andininy fito amby telopolo andininy valo amby telopolo ary hoy Petera taminy mibeba ary aoka samy atao batisy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo ary ianareo andray ny fanomezana de ny fanamasina. Mazava tsara eto fa fanomezana ny fanamasina teny fikasan'ny ray io fanomezana ny fanamasina fanomezana ho an'izy ho an'izay tonga zanak'Andriamanitra. Ary mazava tsara eto hoe ny aino le olona nitoriana ny teny'Andriamanitra rehefa ny aino izy miasa amin'ny fanamasina ina no ataonay de ny teniny apôstôly Petera mibeba n'olona nino zany tokony ho any amin'ny fibebahana ary miala amin'ny faratsiana miova tena hitady an'Andriamanitra mibeba ary aoka samy atao batisy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana helokareo de atao batisa asoka io satria ny batisa de fanambarana mihitsy hoe niara-vomby tamin'i Jesosy niara-maty taminy ary nalevona taminy zay ny batisa de mivoaka avy ao anaty rano mitsangana tamin'ny maty tahaka ny salamina nitsangana tamin'ny maty. Eto zany de mazava tsara mba azo famelana ny helokareo ary ianareo mandray ny fanomezana de ny fanamasina. Mandray ny fanamasina le olona tonga amin'ny fibebahana maro nefa tsy mahalala an'izay ary mila fandinina tsara mibebahana reo ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy. Le fibebahana nefa zao raha tapa-kevitra le olona iova tapa-kevitra olona tena andray ny famonjena amin'ny lalan'i Jesosy amin'ny fona ny filazany tsara ny famonjena de ny fibebahana tsy vitan'le olona indray fa Jesosy indray ny manome ny fibebahana. Asan'ny apôstôly toko fadimy ny andininy raiky amby telopolo. Asan'ny apôstôly toko fadimy andininy raiky amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Izy zany hoe Jesosy nasandratsy ny tanakavanan'Andriamanitra ho tombo sy mpamonjy hanome fibebahana sy famelan-keloka ho an'ny Israely. Jesosy nasandratry Andriamanitra ho solona be solo vavantsika ny an-danitra any de Jesosy no manome fibebahana sy famelan-keloka ho an'ny olona zay mino rehefa nandre niaino ka nino ka tena te hiova ty hiala amin'ny faratsiana tapa-kevitra hiala am'izao tontolo izao ho tomba mitady zany famonjena fiaina mandrakizao mba ho tonga zanak'Andriamanitra omeny Jesosy azy ny fibebahana sy ny famelan-keloka satria nahoana zay no mahatonga azy indroso amin'ny batisa tena zava-dehibe mihitsy ilaina mihitsy zany a ny batisa moa satria voalaza any amin'ny Kolosiana toko faharoa toko faharoa ny amin'izay hoe ny olona atao batisa zay satria maro ny tsy mahalala ny tsy mahafantatra. Kolosiana toko faharoa ny andininy roa amby folo raiky amby folo sy ny roa amby folo. Kolosiana toko faharoa andininy raiky amby folo sy roa amby folo amin'ny anaran'i Jesosy.
ary tao aminy koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy nataony tanana tamin'ny fanesorona ny tena nofo de tamin'ny famorana Kristy forana ny olona ny famorana natao tao amin'i Jesosy niara-vomy tamin'i Jesosy niara-maty taminy miala no tamanandevo afaka koa am'le nofo mitrana fandrina zay le famorana tsy nataony tanana amin'ny Kristy ary direo tsary teo ny 12 fa niarana levona taminy nareo tamin'ny batisa zay niaranareo natsangana taminy ko no ny finoana ny as'Andriamanitra zay nanangana azy tamin'ny maty mazava tsara ny tena Andriamanitra eto fa le olona natao batisa de hoe fa niarana levona taminy Jesosy nareo tamin'ny batisa zay niaranareo natsangana taminy koa no ny finoana ny as'Andriamanitra zay nanangana azy tamin'ny maty le olona natao batisa mino fa niara-vomy tamin'i Jesosy niara-maty tamin'i Jesosy ka rehefa maty ny olona de alevona asoka ao anaty rano amin'ny batisa voaka avy ao anaty rano sahala mitsangana tamin'ny maty no ny asan'Andriamanitra ary zay zany nahatonga ny hoe mibebahanareo araoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba azo famelana ny helokareo ary ianareo andray ny fanomeza de mifanamasina misy olona tsy mbola vita batisa amin'ny rano akory de mandray fanamasina mbola azavantsika ny arina any hoe iza le mandray mifanamasina fa mahagaga fa resaka finoana io zava-dehibe ka de mbola azavaitsika manaraka zay fanavana zay hoe iza marina koa no mba mandray mifanamasina eto lompony apôstôly Petera de nazava mihitsy hoe tamin'ireo jiosy hoe mibebanareo aroka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy mba azo famelana ny helokareo ary anareo andray ny fanomezana de mifanamasina fanomezana mifanamasina fanomezana ho an'ny zanak'Andriamanitra fanomezana ho an'olona zay niaino ka nino tonga amin'ny fibebahana satria mandrakizay ny famindrapon'Andriamanitra fa savin'Andriamanitra eo amintsika rehetra de mba tanteraka amintsika amin'ny fikasany mbola toizatsika amin'ny fananavana io ka dia ivavaka atsika saotra anao zay Andriamanitra ny famindramponao saotra ny fanazavana zay fa natao mba ahafantarina hoe iza mara no mandray fanamasina de mahatoky sy manantena fa fahasaovanao miasa ampiorona ny finoan'ny olona ka tsy tonga an'izy ireo mba voafitaka fa tena ho tonga zanakao tokoa ka mandray ny fanamasina ho anao ny dera saotra ny vanatry Andriamanitra amin'ny aran'i Jesosy Tompo saotra Andriamanitra amen alleluia veloma mandra-pitaona ny fahasavan'Andriamanitra eo amintsika rehetra tompoko ary de ny fiadan'Andriamanitra tanteraka amintsika manaraka ny rainy toiny amin'ny anaran'i Jesosy amen